Firenena mandrakariva ry avana no iona aminao amin'izao sabotsy izy zao malohana ny mofonay nomena antsika ary nisakea ny tenin'Andriamanitra ihany koa tantarana mpanjaka anankiray tao amin'ny zanak'Israely. Ho aminareo izay olona voantso malalo amin'Andriamanitra ray sy voatery amin'i Jesosy Kristy, ampitombona ho anareo anie ny famindram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Amen. Sabotsy 13 Jolay 2022 manjina antsika aloha hevitra hoe miarah mandeha amin'ny tompo Andriamanitra ao. Andeha ry avana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Andriamanitra, Andriamanitra ianao, mitady anao fatratra aho, mangety etanao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko. Eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Toy izany nijereko anao tao amin'ny fitoerana masina, hahitako ny herinao sy ny voninahitra aho. Fa tsara noho ny aina ny famindramponao, ny molotro hideranao. Toy izany nisaoraka anao raha mbola velona koa aho. Amin'ny anaranao no nandratako ny tanako, toy ny vokotsoka sy tavy ny fahavikisan'ny fanahiko, ary amolotra falifaly nideran'ny vavako anao. Amen. Simba,
fiangonana tena lalàna fa ipoirany lalanonana ka ny teny ny tombo ajana tetoriny atosi azavana tetoriny atosi azavana matokea reakadimao matokely fiangonana eto fa niaina isaoramo tsara ka ny zanakare de hitreto osolofonareo anapara osolofonareo anapara matokea reakadimao ivavaka isika. Andriamanitro, Andriamanitra endry tokoa ianao ary hitsapanay zany fahendrenao zany. Hitondranao ny zavatra rehetra, hitondranao ny olona rehetra. Mankalaza sy midera me voninahitra narinao masina izay satria fahefanao zany ary fandaminanao. Tompo, matsiaro teny izay fampanota ko mandoarika eo anatrehanao, miaiky eo ny fahadisoanay, mamindraha foana ary mamela ny erikay. Fanamasino, midira, manjaka ty anatinay amin'ny fianonany teninao, kana mafisy avozanay amin'ny finoananao Jesosy Kristy. Anaran'i Jesosy Kristy no angatanay sanovanay zany vavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity ity ravina malala dia hitanao ao am-bokin'ny tantara. Tantara faharoa, toko 520, ny 9 voalohany ka hatramin'ny 12. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. 520 taona Mazia fony izy vao nanjaka, ary 720 taona nanjakany tany Jerosalema. Ary anarany reniny dia Joadana avy any Jerosalema. Ary nanao izay mahitsy eo masony Jehovah izy, nefa tsy dia tamin'ny fony rehetra. Ary noho ny tafapetraka tsara tamin'ny fanjakana izy, dia novonoiny ireo mpanompony izay namono ny mpanjaka rainy. Nefa ny zanak'ireo namono dia tsy mba novonoiny. Fa nataony araka izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna, dia ao amin'ny bokin'ny Mosesy, izay nandediny Jehovah hoe: ny ray tsy atao maty amin'ny ataon'ny zanany, ary ny zanaka tsy atao maty amin'ny ataon'ny rainy, fa samy ho faty amin'ny fahotany avy ny olona. Ary novoriany Amazia ny Joda, ka nalany araka amin'ny fianakaviany avy, dia araka amin'ny feharivo sy mifehizato avy amin'ny Joda sy Benjamina rehetra, dia ny sainy ny hatramin'ny 20 taona no miakatra, ka olona 3 hetsy voafantina no hitany, izay azo nalefa anafika sady nahatandefina sy hampinga lehibe. Ary nisy lehilahy mahery iray hetsy tamin'ny Israely no karamaina talenta volafotsy 100. Nefa nisy lehilahin'Andriamanitra tonga tao aminy tianana hoe: ry mpanjaka, aza vela naraka anao ny miaramila ny Israely, fa tsombany Jehovah ny Israely dia ny taranaka Efraima rehetra. Fa mandihana ihany ianao, ka manova ary mahereza amin'ny ady, fa ataon'Andriamanitra lavo eo alohan'ny fahavalo ianao, fa Andriamanitra no mahay mamonjy sy mampahalava. Fa hoy Amazia amin'ilay lehilahin'Andriamanitra: ka ataontsika ahoana ny amin'ny talenta 100 ny meko ny miaramila ny Israely? Ary hoy ilay lehilahin'Andriamanitra taminy: Jehovah mahay manome anao mihoatra lavitra noho izany.
dia navany Amazary miaramila tonga tao aminy avy tamin'ny Efraim ireo mba hody indray, ary nirehitra mafy ny fahatezerana ireo tamin'ny Joda dia lasa nody izy satezitra indrindra. Ary Amazà tombo hery dia nitarika ny vahoaka ka nakany amin'ny Loasahatsira, ary nafaty iray alina tamin'ny taranaka Seir izy. Ary ny iray alina sisa nataon'ny taranaka Joda Samibelona dia netiny teo tapiny antsambato ary navariny teo ka motsamotsana izy rehetra. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravina malala, ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay mpandresy ary mampandresy anao koa amin'izay rehetra trehana. Mofonena resika teo tantara faharoa toko 520 diny voalohany ka hatramin'ny 12 dia milaza ny tantaran'ny Amazia, mpanjaka tao Joda no anjara menantsika. Ny dikan'ariny hoe Amazia dia hoe Jehovah no heriko. Afatra antsika raisiny eto ary hoe mahita fahombiazana ny fanjakana raha toa ny mpitondra ka makatony tenin'Andriamanitra. Zay voasoratra. Zany ravana voalaza ny 14. Nefa zanak'ireo tsy manovinony fa nataony araka izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna dia ao amin'ny bokin'ny Mosesy. Izay nandediny Jehovah hoe ny ray tsy atao maty amin'ny ataon'ny zanany, ary ny zanaka tsy atao maty noho ny ataon'ny ray. Tsy ny fahefany na ny heriny teo am-pelantanany no naraisany Amazia fanapa-kevitra tamin'ny zavatra nataony, fa ny boky Mosesy. Io boky Mosesy io no antsontsika hoe Baiboly na tenin'Andriamanitra voasoratra ankehitriny. Maneho izany fa tsy ahita fahombiazana mihitsy ny firenena raha ilika na tsy hakatoavy ny mpitondra ny soratra masina. Zava-dehibe ry havana azontsika maneho izany. Io ilay voasoratra hitondrana ny fiainantsika. Io ilay voasoratra mba hanarahantsika n'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Dia izao, io tenin'Andriamanitra io dia entin'ny mpanompony. Entin'ny mpanompony. Zany voalaza ny 17 ry havana. Nefa nisy leran'Andriamanitra tonga tao aminy. Teo mihitsy zany ny fanaovany Amazia ho zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra voasoratra. Fa teo ihany koa no fiainonany torohevitra entin'ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy mpanorotsaina ara-politika na zay verina ho manam-pahalalana no nenona, fa ny mpanompon'Andriamanitra ary nakatoaviny. Raha entina makaty amin'ny vaninandrontsika zany dia izao, mpitondra mihaino toriteny, mpitondra mandeha any am-piangonana, mpitondra tsy manilikilika ny fiangonan'Andriamanitra no mahita fahombiazana sy afaka mampiadana ny vahoaka. Mampandiny teny zany ry havana ho antsika ary dia omena antsika nefa mba azontsika miaraka amin'Andriamanitra ho vavolombelona izany. Sainy zany ry havana, dia n'Andriamanitra hery ny voninahitra. Amen. Dia hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofonaina nomenao izay manazava aminay fa mahita fahombiazana mitondra fanjakana raha makatony teninao Andriamanitra voasoratra sy izay entin'ny mpanomponao koa. Tompo, manolo tena ho anao izay ary manavao izany ka miaraka aminao amin'ny androm-piainanay rehetra. Dia tao io ny faharoatenanay ho anao amin'ny fiainana ny famonjena nataonao anay. Tompo, tao io ny firenenay, Iasaony nosinay, hombao ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana, ka hositranonao ireo marary, amparizanao ireo manamanjo, anohanareo mareo fizikiola ihany koa, ary amonjenareo mahantra sy sahirana. Tao io ny asa sy ny fiazakazahanay, ny fianarana, fikasanay rehetra. Ny vavakay, dia tao ny aminaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra anay, ilay fanitsangana tamin'ny maty, ary mifandresena ho anay koa amin'ny fanantenana tsara ny tsangananay amin'ny maty. Sady efa nampahantrany koa ny vavaka manao hoe: raha nay eo izay any an-danitra, ao masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isa finoana ry havana, risodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ny fanantenanany hamenareo amin'ny fifaliana sy fiadana rehetra amin'ny finoanareo, mba tombonareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina. Amen. Teo n'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.